avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM manuchawanao ni vavao. Université privée de Madagascar. Tokony roso amin'ny fanovana ny fomba fanaovana politika sika amin'izao fotoana izao. Olona manao ahoana mpanao politika izy ary antoko politika tony ahoana nefa no andrasa amin'ny malagasy. Ravaina ry taomina amin'ny conteneur maro Airbus A340 misy roa eny vato amin'izao fotoana izao, izay fananana madiodio ny kompania mpitaterana nabakabaka Air Madagascar. Ahina ho tapaka tanteraka ireo tetikasa avatsiny no saide na ny sampandraraha Amerikanina ho amin'ny fampandrosoana aorian'ny 90 andro. Avy amin'ny fanatanjahantena tsy voalanjalanja ny olana 520 isanjato n'ireo olona tonga manantona centre de fertilité noho izay olana amin'ny fahazon-jazay eto amintsika ankehitriny. 70 ny maty, 7telonjato naratra, izay nivokatra ny fifandonana teo amin'ny tafika Congolais sy ireo mpikaramanady avy amin'ny vondrona M23 tao amin'ny tanàna ny Goma ao atsinanany ADC Omandy ny Antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba tomboka lasy tongovavy manasanao ihany koa. Anaraka ny Antsiprian'izay tony mahazatra matoa andatsoratra no ndeha isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Tokony roso amin'ny fanovana ny fomba fanaovana politika sika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Olona manao ahoana mpanao politika izy ary antoko politika tony ahoana nefa no andrasan'ny vahoaka malagasy ao anatin'izay matoa andatsoratra. Lasa miraviravin-tanana ary tsy mandray andraikitra intsony ny olom-pirenena tsirairay avy eo amin'ny sehatra politika. Izany no zava-misy iainantsika ankehitriny. Vokatry ny fanaovana politika tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Fanaovana politika afangaro amin'ny fitiavam-pahefana sy ny fitiavan-tseza. Vokatr'izay, misy ny fisaraham-bazana na eo amin'ny samy mpanao politika, na eo amin'ny mpanao politika sy ny vahoaka tsotra, any ka miantraika amin'ny vantana aty amin'ny vahoaka tsy mandady arona izany. Eny fa na dia ireo heverina ho manam-pahaizana sy manam-pahalalana aza, tsy hita, mihemitra, tsy sahy mandray andraikitra. Azo raisina ho antony izany tsy fisian'ilay fitaizana ara-politika, ny ainga tany anaty antoko manana ny fototra mazava. Tamin'ireny mantsy, namola volana mpanao politika manana foto-kevitra hijoroana, manana fandresen-dahatra, fa ny fanaovana politika tsy natao amin'ny tehana ny firenena na hamarinana ankady ny tanindrazana. Ankehitriny, azo isaina amin'ny ratsan-tanana sisa ireo antoko, tena manana rafitra sy fomba fiasa amin'ny maha-antoko politika azy ireo. Ireo antsoina hoe arriviste indray amin'izao fotoana no mahazo laka ito amintsika. Roviana ny malagasy fa ho resy lahatra, fa ny fananana foto-kevitra mazava, mikatsaka izay tena ahasoan'ny firenena sy ny vahoaka no ahafahana mitondra ny firenena any amin'ny fahombiazana sy ny fampandrosoana. Ny vahoaka izay toa efa voataiza amin'ny tolotolotra sy ny fanomezana etseroa. Io fahazaran-dratsy io no mahasarotra ny fitaomana ny olona, ka iray hevitra hikatsaka izay tena ahasoa. Aiza ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena, na ilay atao hoe responsabilité citoyenne manoloana izany. Manana didy sy andraikitra ihany koa mantsy ny olom-pirenena, na mivantana io na ankolaka, amin'ny fampandehanana ny raharaham-pirenena, ny fanatsarana ny fiarahamonina, ny fanatsarana ny fiariana, ny fanatsarana ny fanabeazana sy ny maro hafa. Raha ny sehatry ny fanabeazana manokana ohatra, tsy vitan'ny any an-tsekoly irery ny fanabeazana sy ny fitaizana ireo zaza malagasy, fa mifampiankina ary mifameno amin'ny fanabeazana ataon'ny ray aman-dreny ao an-tokantrano sy ny anivon'ny fiarahamonina. Raha miteny ohatra ny any an-tsekoly fa zava-doza ny fidorohana zava-mahatomelona, ny any an-trano nefa sady mivarotra no mifoka, dia inona no vokatra azo amin'izany? Tsy nisambatan'olona na ireo ray aman-dreny ihany. Manana didy goavana manoloan'izany ihany koa ny mpitondra fanjakana. Tompona andraikitra feno izy ireo, ary tompona andraikitra amin'ny tsy fahombiazana sy ny fahampitehany fanabeazana eto amintsika ihany koa. Midika ireo fa tokony roso amin'ny fanovana na fomba fanaovana politika isika eto Madagasikara. Mila politika sa sy fanapahan-kevitra entitra raha tiana ny ampivoatra sy hanova ny fomba fiterin'ny olom-pirenena.
tokony hatsahatra ihany koa ny fanaovana politika sadasada ka hampiasa fitaovana sy olom-panjakana ahafahana manamafy ny fahefanananana. Mipetraka ny fanontaniana, olona manao ahoana, mpanao politika iza ary antoko politika tahaka ny ahoana no andrasan'ny vahoaka malagasy, anarina ny fiainany sy sitona azy ka hialina amin'izao fahasairanana sy fahantrana lalina mianjady izao. Izay zany ny fanontaniana napetraka matoa andatsoratra ny sampana fampalalam-baovao manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fa tsy azo antenaina many marary ny vahoaka intsony raha ny fitondrana rajoelina hoy ny fijeren'ireo mpanao politika mikasika ny fiainam-pirenena ankehitriny. Tsy misy hoy izy ireo ny fahaiza mitantana ny vola mpanjakana ary maro ihany koa ireo teboka mampiaya amin'ny fomba fitantanan'izay vola mpanjakana izay ka mamparisarisa ireo mpampiasa vola ho avy eto Madagasikara. Christian Dimby. Mihasarotra ny toetra raha-pirenena ankehitriny saingy sarotra no inona fa amany olam-bahoaka ny mpitondra fanjakana izay efa tsy nahitana fahombiazana tao anatin'izay enitaona mahery izay hoy ny teo anivon'ny FMI malagasy na ny fahefa mividy no ilain'ny malagasy tamin'ity androany ity. Tsy misy ny fahaiza mitantana ny volam-panjakana ary fampahantrana ny vahoaka hatrany ny politika entina manarina ny firenena raha tsy ilaza afa-tsy ny paikady entina hanarenana ny orinasa jirama sy ny fanafarana vary safiotra izay hiteraka fahasahiranana goavana ho an'ireo tantsapam-boly. 5 milliards de dollars mitsosatsika. Zany ve tsy navitana hifidianana na générateur iray fotsiny ara ho an'ny jirama. Zany ve tsy navitana voafet daholo ny rano era Madagasikara afaka manondraka tanimboly. Fa ny zavatra misy dia zao manomana kere zalahy dia tamin-dralahy atao kere Madagasikara ray manontolo. Ny antony tenenako an'izany avelany tsy hisy rano ny tany fambolena jereo makany Alasorina reo fa 5 taona zay tsy namboly tsony any Alasora. Manerana Madagasikara ohatr'izay keo. Zany atao zay tsisy ny vary eto tsony zany. Dia amin'izay nareo reo mpanao bizina akaiky ny fanjakana fitondran'ireo no manao vola be. Androany tsika mividy zesika raha tsy vita ny tantsaha, tsy vita ny mpamboly. Mbola pinao hoe rehefa rapitso raha vao mampiasa meny ianao nao voalohany fa mampiasa vary hybride ianao amin'ny herintaona ianao tsy misy masom-boly iny sady voatery mividy zesika ianao mividy masom-boly. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy araka izany ny fitantanana ny firenena manjaka ny korotana ara-politika ary maro ny teboka mampiaya ka isan'ny mamparisarisa ireo mpampiasa vola avy any ivelany sy ireo mpiara-miomby nantoka ny Madagasikara isan-tsokajiny. Hoy kosa ny namafisiny teo anivony antoka MFM na ny mpitolona ho an'ny fampandrosoany Madagasikara. Sahirana ho aho zay resahako hoe tsy misy savy hatrany ny olona amin'ny vola Madagasikara ireo firenena ireo satria tsy milamina tsika, tsy milamina ara-demokratika tsika. Ny fifidianana nge ny taratra zay ary hitan'ny any velany zay satria ny volany ihany koa tsy ho ariana eto Madagasikara satria tsy milamina ny tany ka ny firenena any velany miteny hoe voniny zay hiara-iasa aminareo, voniny zay amme volanareo ambavy zay fa matahotra ny mpamatsy vola amin'izao fotoana izao fa tsy misy afa-tsy zay bloqué-tsika amin'ny lalam-bola zany tsy misy azosika antenaina amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Raha ny zava-misy ankehitriny potika ny toe-karena manjaka ny tsifandriam-pahalemana mitombo ny tianasa tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana miembotra ireo mpampiasa vola avy any ivelany. Tranga izay manamafy ny ahian'ireo mpanao politika fa mety ho mafy ny fahasahiranana miandry ny vahoaka malagasy amin'ity taona 2024 ity. Ny fisian'ny krizy maro samihafa izay tsy azo hidivirana intsony raha tsy misy ny fanovana politika entin'ny mpitondra. Tony tongo bagivaky sady marary no mahamenatra. Izay no azo andikana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha ny faneho-kevitry ny vovonana firaisakina tamin'ity androan'ity. Nandeha ny fifidianana ny baribary toy ny vaiakandrina ny fandikan-dalàna nataon'ny fitondram-panjakana sy ny kandidany. Tranga izay tokony ambijoro ny fanoherana amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana Daniela Minoarso. Tsy adin-kevitra potika amin'ny lafiny rehetra ny firenena amin'izao fotoana. Marary ny sehatra ny fanabeazana nona ny vahoaka mitaraina ny tany noho ny fiovan'ny toetrandro mibaribary toy ny vaiakandrina ihany koa ny sopatra sy fandrobana ny harem-pirenena. Ny fifidianana izay natao anehoany ny vahoaka ny safidiny izay ny raha mahita fa ireny tsy nandeha amin'ny lohany ireny nanjaka ny osoka sy tsy fanaran-dalàna
ahafahana mpitondra manamarina ny toerany sy hanamasinana ireo tsy fahombiazany ho ny avy eo anivo ny vovonana firaisan-kinina. Izay tsy fahombiazany mpitondra izay lasa ilikana amin'ny fanoherana indray ankehitriny mamenatra ho iatrany ny fanazavana. Tsisy olona jamba koa reto na olona tsy mahita na tsy maheno a fa manana fahefana matanjaka be moa mpitondra dia milalao an'izany a mana fanapotehana amin'ny firenena zany. Ny raha ny ainy zany aina zany manokana tany Mahajanga nahita an'izany. Ka fifanitana ny atao eto fotsiny a dia manao tsindropeo kely mieno an'le hoe nareo mpanohatra ne malemy nareo ny tsy mahavita nefa rehefa mitendry zareo amin'ny lafiny tsy fahombiazana dia hoe nareo mpanohatra ireo no mahatonga antsika mahatonga firenetsika ohatra zao fa nareo tsy tia tanindrazana dia famadika eny zany resaka zany lazaina fa olona tsy mahavita nininy ireo tsy mahatarika vahoaka ireo tsy matahotra fividianana ireo fa resy foana kanefa dia lazainao ataonao akalana ilazanao amin'ny vahoaka ny tsy fahombiazany politika zay napetraka ao zay mivandravandry amin'izao fotoana izao na ara-tsosialy io na ara-politika io na ara-piarahamonina io mahatonga an'ireny fahasahina manozon'olona lehibe eto amin'ny firenena ka mampiravoravo tanana ny mamaky an'izany zany ve sisitsika eto amin'ny firenentsika. Jaivina tsy nitsatra namotika ny fireneny Andry Rajoelina nanomboka ny 4 Janoary taona 2024 hatramin'izao taona 2024 izao. Nanapitrotraka ihany koa ny politika ankapobeny ny fanjakana indra ny fanazavana. Tsy diso izahay solombavambahoaka koa raha nanoatra ny PG iny satria fantatray zao ny vokany lasa mijaly ny vahoaka mahantra Madagasikara midofotra amin'ny rindrina ty fitondrany ity tsisy ny rano tsisy ny jiro betsaka ny orinasa mikatona betsaka ny asa very amin'izao fotoana izao noho ninona iny PG iny fantatray fa sarisary fotsiny sinema fotsiny tahaka ny élection zao atao rehetra zao. Miantso ny avy eo anivo ny fanoherana tsy zarazara noho ny tsy fitovian-kevitra ny avy eo anivo ny vovonana firaisan-kinina. Mila fijoroana izao fampotehan'ny firenena izao ireto farany indrindra ireo tsy fanarahan-dalàna toy ny fitondram-panjakana ankehitriny maloana ireny fifidianana intelo taona ireny izay natao tsotro izao ampandaniana ny kandida avy amin'ny antoko volomboasary. Anohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity alay ity. Ina ho tapaka tanteraka ireo tetikasa zay vatsiny USAID na ny sampandraharaha Amerikanina ho an'ny fampandrosoana haoriany 10 andro. Fotoan'izay napetraky ny filoha Amerikanina nanaovana tombana raha mifanaraka amin'ny politika ny tetikasa sy ny firenena. Isan'ny hojerena manokana ao anatin'izay ny mahakasika ny tany-tandalàna sy ny fanajana ny zon'olombelona izay mbola lavitrezaka raha ny eto Madagasikara manokana. Santatra Randriana Jona. Na atony filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump ny fanampiana rahabola vaovao omeny izy ireo amin'ny alalan'ny USAID mandritra ny 10 andro. Fotoana izay andinihana raha mifanitsy amin'ny politika ny filoham-pirenena ny vokatra azo. Tsy voakasika izany ny firenena Israeliana sy ny Egyptiana ary ny fanampiana ratsakafo vonjimaika. Ho an'ny Madagasikara, miato araka izany ny famatsimbolan'ny USAID vaovao ho amin'ny sehatra maro toy ny fahasalamana, ny fizakantena ratsakafo, ny fanampiana amin'ny loza voajanahary ary ny tontolo iainana sy ny lafiny ara-tsosialy. Arahina hifarana mihitsy izany ao aoriana ilay 10 andro hoy ny mpahay tokarena ary mety ho voakasika izany ny AGOA. Antony, mbola manala sara ny toerana misy an'i Madagasikara manoloana ireo fepetra-takiany politika amin'ny filoha Donald Trump. Fijery koa azy aho sarosarotra ihany le évaluation zany raha hoe ohatran'izay fipetrany hoe fa soa aloha zany tsika aloha ny avantagentsika zany androany efa manana tsika ambassadeur amin'ny fomba officialy any États-Unis zay aloha zany ny avantage mba mora kokoa zany ny fampiresahana ny raha jerevana nefa ny zavatra misy ito toerana mety mifanohatra ihany amin'izay kriterany Amerikanina zay ohatra ny resaka démocratie ohatra ny resaka droit de l'homme ohatra ny resaka tany-tandalàna firenena tsara tatana tsy haiko tsara raha mafeno an'izany critère zany Madagasikara raha ny zavatra hitako aloha tsy mafeno izy tsy mitsitsy zany amina firenena ohatra Madagasikara zany ny président Trump
sao dia heveriny hoe mitovy amin'ny président Macron io ka hoe afaka lalaovinao anaovana antigasy io. Izy fiantraikany maro amin'ny toe-karena sy ny sehatra maro io fiantony fanampiana Amerikanina io ary ampitombo ny fahasahiranana misy eto amin'ny firenena. Resaka sitara sy diso misy resaka koa sy diso amin'ny resaka fanafody hoe le mise aux normes amin'ny resaka fanafody ny fanarahana mise aux normes amin'ny resaka fanafody zany ny agence mikarakara ny resaka fanafody eto Madagasikara etsetsa misy projet maromaro izy satria misy projet ny mikasika ny resaka ataontsika hoe famokarana dia misy impact zany amin'ny sehatra reny mody hoe 90 andro nefa ho an'ny orinasa hoe 90 andro BDP 90 andro BDP ho an'ny orinasa dia hitatsika zay zany fa ho sarotra be zany ny fandehan'ny raharam-pirenena anatin'izay hoe tsika efa sahirana efa misy an'ity délestage ity miverina problemana rano misy mbola miampy koa io resaka fanapa-kevitry ny Amerikanina io zay mikasika ny fifandraisany zareo ankapobeny erazao tontolo zao misy impact amin'izay sehatra misy an'le financement américain. Maro ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filoha Donald Trump tao anatin'ny herinandro izay niverenany teo amin'ny fitondrana Amerikanina. Anisan'izany ny fisitahany Amerikanina amin'ny OMS na ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana. Filoentitra izy ka andrasana izay ankon'izao fanapahan-kevitra izao ho an'ny firenena Afrikanina fa indrindra i Madagasikara. Tsy aviny, efa nitsikera mafy ireo mpitondra eto Afrika ny filoha Amerikanina ka isan'izany i Madagasikara. Antony zava-misy an'i Madagasikara avokoa no voalazany tamin'izany. Mahagaga hoy izy fa misy amin'ireo firenena Afrikanina manana harena tsy hita pesipesenina na an-dranomasina na ankibon'ny tany na an-tanety kanefa maty mosary, tsy zarizary ny fahasalamana sy fanabeazan'ny mponina ao aminy. No amafisiny ihany koa fa efa 50 na 80 taona tao aorian'ny filazana ny fiverenan'ny fahaleovantenan'ireo firenena Afrikanina sasany ireo. Kanefa tsy nisy foto-drafitrasa mivaingana sy maharitra tena ilain'ny vahoaka. Ilay vahoaka efa marefo sy sahirana indray no vonoiny amin'ny fitaovam-piadiana. Mbola maro amin'ireo zava-misy eto amintsika aza no tsy voatenin'ny filoha Amerikanina io, indrindra raha ny zava-misy iainana ankehitriny no jerena. Araka ny efa notaterina tao anatin'ny lohatenim-baovao, ravaina toma amin'ny conteneur maro ireo Airbus A340 miisa 2 Enivato amin'izao fotoana izao, izay fananana madiodio ny kompania mpitaterana nabakabaka ary Madagasikara. Ka ny trano an-trano toy ny mahazatra ny fanjakana no misaotra satria tsy misy mangarahara ny amin'ny hoe ohatrinona no ivarotany io fananam-pirenena io ary iza ny kompania nahazo azy. Fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe bankrombotra ve ny fanjakana ka izao mivarim-pananan'izao. Voapirofo tamin'ity androan'ity fa mitony famotehana ny orinasa-mpanjakana. Hoy ny mpanara-baovao, honina saina. Ravaina ireo Airbus A340 miisa 2 izay vola madidio fananany kompania mpitaterana nabakabaka Air Madagascar araka ny hita amin'ny sary. Airbus A340-5R EAA sy Airbus A340 TFEAB ireto sarana tsikelikely ireto ny piesiny ary atao anaty contenera maromaro. Mibaribary ary tsy miafy ny ireo mpiandraikitra ny fandravana sy ny fampidirana ary ny fitaoman'izany fa maizina tanteraka kosa ny antony sy ny lalany. Tsy misy mangarahara ary tsy ahianom-peo, tsy misy fanazavana na ihany koa taratasy ofisialy avy amin'ny tompon'andraikitra, miainga amin'ny fiadinan'ny Repoblika, primature, ny ministera voakasika sy ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny kompania sy ireo sampandraray eny amin'ny seranam-piaramanidina na Ivato. Raha ny tokony ho izy, raha mpitondra mandala ny mangarahara, tokony namoaka taratasy ofisialy ireo tompon'andraikitra isa-tokony avy eto Madagasikara, milaza fa ho amidy ireo fananan'ny Air Madagascar ireo miaraka amin'ny antony toy ny hoe mipetra-potsiny, miasimba sy ny sisa ka irosona ny fivarotana azy. Manampy ireo ihany koa ny hoe nahoana no izao no amidy. Rehefa lafo ireo fananam-panjakan'ireo, atao inona ary mandeha makaiza ny vola sy ny sisa. Tokony hisy antso tolobidy ara-dalàna eto an-toerana na eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ho an'izay kompania mpitaterana nabakabaka liana te handray ireto fitaovana ireto. Aorian'izay, ny teti-bidy sy izay fifanarahana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Tokony maro samihafa takiny ireo
amin'ny anaran'ny mangarahara ara-pitantanana fa izao no tiany ny fanjakana tariny any Rajoelina no tikaina izao. Tsy fantatrany hoe izy zany no nahazo ireto fanana ny ery Madagasikara fa nanam-panjakana any ny vahoaka malagasy ireto. Mandeha ny feo fahalasany sinoa, mandeha ny feo fahalasany firenena atsy ny kompania roa ary iondrana tsambo ireo fananam-pirenena ireo fa eo anatrehan'izany tsy ahenom-peo ireo tompona ndraiky mpanjakana isa-tokony. Sa ve hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao, bankirompotra ny fanjakana, manify ny kitapom-bola mpanjakana ka tonga amin'izao fivarotam-pananana izao amenona ny banga. Raha ny tokony ho izy ihany koa amin'ny mahafananana madidio ny ery Madagasikara azy, tokony iverina amin'ny tompony ny vola vidiny, hiditra eo amin'ny kitapom-bola ny ery Madagasikara, ahafahany ity kompania ity manefy izay lazaina fatrosany amina orinasa, piasa sy ny maro samihafa. Fanapotehana, famonoana mivantana sy ankolaka ny ery Madagasikara izay mazava raha ny taona 2024 no mankaty no jerenina. Tamin'ny fotoanany teteza mita na filohan'ny Rajoelina isika no nandray ireto Airbus ireto. Fiaramanidina izay efa tsy mifanaraka itsony amin'ny filan'ny tsena, efa nilaozan'ny toetrandro, efa en fin de vie araka ny fomba fiteny ka nahatonga ny kompania Air France nanolo ireo flotiny mba ho fiaramanidina moderna sy kompetitifa kokoa ka nahatonga azy ireo niditra tamin'ny Boeing 777-300 ER sy ny Dreamliner B787. Ny kompania Air France nanaraka ny fandrosoana fa i Madagasikara tamin'ny fotoanany teteza mity io nanamafy ny fiemorany nandray ny fiaramanidina laniandro avy amin'ny Air France. Tamin'izany raha tsy ahivana ny tantara, efa nilaza ireo mpiasa teo anivon'ny kompania Air Madagasikara, ireo teknisianina sy ireo manam-pahaizana misotra anabakabaka fa hamotika ny kompania malagasy io ary safidy diso. Nahitsy moa tamin'izany ny fiteny fa cadeau empoisonné ireo Airbus ireo satria ny coût d'exploitation andreo dia ambony enjana ho an'ny Madagasikara ary teraka fa tiantoka tsy tanono. Tsy nenony zany fa vao maika aza ny reharesy mioeraoera ny fanjakana teteza mita ny tariny any Rajoelina tamin'izany fotoana, nefa io raha mahita io androany ny vokatra izay oeraoera izay. Tsy ela dia nipetrapotsiny ilay fiaramanidina. Maty ilay kompania Air Madagasikara nanana ny lazany am-polo taonany maro ary androany io amidy io ireo fiaramanidina Airbus miisa roa izay asa ho ana kompania ve sa ho amidy amin'ny kilao araka ny any zatovo. Warana kaiky ity teo zava-misy eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ity ary andrasana fanazavana ihany koa avy amin'ireo tompona andraikitra voakasika isiny ny mangarahara sy alany ireo ayatsihavanana maro. Ho tateriny eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany ny toy ny raharaha. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy, aza misaraka aminay. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona intsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika. Efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao. Ka tonga ilay fotoana zao dia zao ndao falera. Thelma miova ho Yes.
mamerina ny araba hatrany tomboka lasa tombovavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity manambana ny anapaka ny agoany fanjakana amerikanina raha ny akabary nataon'ny filoha any antoerana amin'izao fotoan'izao hiteraka fahasahiranana mafy aty Afrika io fanapahan-kevitra io ho antsika eto Madagasikara tombanana itombo ny tany tsy fananana azy ka tokony miomana sy mitady vahaolana matitra hiatrehany izany ny fitondrana malagasy amin'izao fotoan'izao hono fa niohikevitra ireo sendika ny mpiasa tamin'ity androan'ity gabain eloha teboka maromaro amin'ireo sehatra ara-barotra sy fanampiana ho an'ny firenena afrikanina no nambara ny filoha amerikanina Donald Trump fa ho tapahana isan'ny mampametra-panontaniana ny rehetra manoloana izany ny AGOA na ny Africa Growth and Opportunity Act ilay lalàna manamora ny fanondranana entana makany Etazonia. Maro ireo mpisehatra mivelona amin'ny orinasa anatin'ny AGOA ho very asa raha toa ka misy fiovana. Izany hoe itombo isa ny malagasy indrindra ireo tanora tsy anana asa. Ny orinasa ngezabe eto Madagasikara zany misehatra amin'ny resaka lamba textile dia miantehatra tanteraka amin'ny tsenany AGOA io ka raha in'le kabary zay nataon'ny filohan'ny Amerikana iny zany dia tena itombo indray zany tsy anasa ny mpiasa malagasy satria misy orinasa ngezabe anankiray mampiasa any amin'ny 2000 mahery dia tena tsenany AGOA avokoa zany ny vokatra vokariny zareo karaha izay ny zavatra izy dia be dia be ny tsy anasa zany dia be dia be rehefa tsisy moa ny asa dia be dia be indray tafahitsika amin'ny fahantrana mangitsikitsika ny mpiasa malagasy. Manoloana izany mitaky ny andraisan'ny mpitondra fanjakana andraikitra mialoha ny sendika ny mpiasa malagasy mila miaraka mijery vahaolana mialoha ny fanjakana sy ireo mpandraharaha araky ny fanehoan-kevitry ny mpiaro ny zon'ny mpiasa. Tsika eto Madagasikara manko tsy manana politika an'izay hoe emploi zay zany hoe ny fanjakana zany tokony eritreritra hitady mpandraharaha sahady mba tsy hisy fiantraikany amin'ny mpiasa malagasy zay efa mba miasa ny resaka AGOA dia eo koa moa zany ny mpandraharaha zany efa tokony hijery marché ihany koa zany asolona AGOA fa zava-doza zany satria ny akamaroan'ny orinasa zany dia miantehatra amin'ny AGOA ny sasany ary tena hoe tena AGOA ranoray zany vokatra vokariny karaha io zany zavatra misy dia tokony efa misy zany ny fiomanana sahady ataon'ny tompony andraikitra mba tsy sy ny fahaverezana asa ngezabe ohatr'izany. Avana any amin'ny firenena afrikanina sasany ny fanapahan-kevitra io no izy efa manana paikady manokana ary koa tsy miantehitra firy amin'ny avy any ivelany. Mifanohitra amin'izany eto amintsika ametraka ny Madagasikara amin'ny toerany mahantra hatrany ny fanapahany Etazonia ny AGOA io araky ny tarehamatriky ny fikamban'ny iraisam-pirenena momba ny asa mahery ny 700 ny tanora malagasy 12 taona ka hatramin'ny 30 taona tsy anasa avokoa. Tarehimarika izay mbola iampy raha toa ka misy ny fiovana tsy ahivina ihany koa fa ny volana septambra 2024 no tapitra ny AGOA na ilay lalàna manamora ny fanondranana entana makany Etazonia. Tsy voajanjon'olombelona eto amintsika amin'izao fotoan'izao ary saika ny sehatra rehetra no ahitan'izany raha ny tombana nataon'ireo mpikambana ao anatin'ny Conseil des droits de l'homme des Nations Unies izay natao tany Genève omaly. Manoloan'izay manao nandroso recommandation samihafa hijerena ny teboka tokony hanampiana ny Madagasikara ao anatin'izay fampanajana ny zon'olombelona izay ireo mpikambana nandritra izay atrikasa isan'ny goavan'izay fanadidi. Isan'ireo firenena 14 niatrika fitsapana hamantarana ny toerana sy ny andraikitra amin'ny fampanajana ny zon'olombelona tany Genève Madagasikara omaly izay nanomboka ny 20 janoary ary farana ny zoma izao. Naroso ny dinika ho fanadihadiana sy fanombanana ny ezaky ny firenena amin'ny fanamafisana sy fiarovana ny zon'olombelona. Ny vohitra nandritra izany fa tsy voahaja tanteraka ny sehatra maro isehon'ny zon'olombelona eto amintsika. Ny setry ny fampianarana, ny fampahalalahana anio hevitra, ny fahasalamana, ny fiahina ny sosialim-bahoaka, ireo zon'olombelona eo amin'ny lafin'ny toe-karena, politika sy ny maro hafa. Nosindriana manokana eto ny olana sendrainy ireo mpanao gazety amin'ny fanatanterana ny asany, ireo karazana fanavakavahana misy, ny firongatry ny famarinan'olona, fa indrindra ny tsy fahatomombanana ara-politika rehetra. 1. Garantir le droit à la liberté de réunion et d'association pour tous et toutes. Voalohany, miantoka n'izy io
anana fahalalahana mivory sy mikambana ho an'ny rehetra ary miaro ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny endrika fampitahorana na valifaty. Faharoa, miantoka ny fiarovana ny mpanao gazety sy ny mpiaro ny zon'olombelona amin'ny fametrahana rafitra fanaraha-maso, fisorohana fiarovana ary fanadiadiana momba ny fanitsakitsahana azy ireo. Et d'enquête concernant les violations à leur égard. 1. Ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Voalohany, anamafy ny fifanarana iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny olona rehetra amin'ny fanjavonana anterisetra. Faharoa, mametraka fepetra ara-dalàna iadina amin'ny fanavagavahana atao amin'ireo vondron'olona marefo, ohatra olona mitondra ny tsimokaritina VIH na manana fahasembanana. Fahatelo, esorony ny lalàna manisy ny castration ho an'ireo mpanao eloka be vava sasany. Fahaefatra, manafaingana ny fikirakirana atotan-taratasin'ireo voafonja any amponjafonja maika. Fahadimy, manaiky ny volavolan-dalàna momba ny fampitsarana ny fitondrana voaka. Et 5. Adopter le projet de loi sur l'interruption thérapeutique de grossesse. Nanome tolo-kevitra araka izany ireo mpikambana eo anivon'ny Conseil des droits de l'homme des Nations Unies miisa 740 sy ireo mpandray anjara avy amin'ny firenena 370 ijerena manokana ireo sehatra ireo mifanaraka amin'ny toe-java-misy sy ny lalàna ary ny fifanarana iraisam-pirenena momba izany zon'olombelona izany. Aorian'ny tombana mifanaraka amin'ny fifanarana iraisam-pirenena sy ny zon'olombelona no ivoaka ny tatitra farany izay anampy ny firenena malagasy amin'ny famolavolan-dravitra sy fanapahan-kevitra amin'ny fampanajana ny zon'olombelona. Miamafy hatrany ny atsindry ny olana sedrain'ireo mponina ao amin'ny faritra Atsimbo amin'izao fotoana izao. Voakasika izany manokana ny ao Androy ka mahatonga ny ankamaroan'ireo mponina mifindra monina amin'ny faritra hafa. Ny olan'ireo mponina any an-toerana izay efa elany teo saingy tsy nahitam-baolana nateo azy. Ireo tetikasa samihafa. Daniela Minoso. Mitombo isa-taona ireo mpifindra monina avy ao amin'ny faritra Antsimonosy, mihazo ny faritany Mahajanga, Ilagaka, Ambondromamy, Antsiranana, indrindra ny ao amin'ny faritra Menabe no ny olana teraky ny haintany. Io haintany io izay efa olana ireo mponina tany Antsimonosy hatr'izay, saingy tsy mbola nahitam-baolana mazavatra eto. Izay indrindra no nametrahana an'ity ISM ity dia mba ahafana mikaro-baolana mijery ny antony izany fifindramonina izany. Araka ny fantatsika dia eo ny ahitany izay mahazo ny faritra Atsimo Madagasikara iny dia anisan'ny antony mampifindra-monina ireo olona ireo mitady ny toerana ahafahany mamboly ary anisan'izany mahafeno an'izany fepetra izany ny faritra Menabe izay indrindra no antony ampidirana ny faritra Menabe ao anatin'izao tetikasa izy. Ankoatra ny haintany, olana sedrain'ny mponina ny Antsimonosy ihany koa nisy fahampiany ny sakafo hohanina vokatra io haintany io. Eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fahazoana fitsaboana araka ny tokony ho izy, ny fahalavirany toerana ahafahana miantsena amatsiana ny ao an-tokantrano ary koa ny tsy fahafahana miatrika ireo loza voajanahary isan-karazany. Tsy aivina, nampafantarina androany ny voka-pikarohana mikasika ilay indice de solution et de mobilité na ny ISM izay nitanterahana tao Antsimonosy sy ny faritra Menabe. Voka-pikarohana vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny OIM na ny Organisation Internationale de Migration sy ny PNUD vatsiny vondrona Européanina vola. Lafomba-vao hafa avy amin'ny fanatanjahantena tsy voalanjalanja 5.20 isanjaton'ireo olona tonga manantona centre de fertilité. Noho izany olana amin'ny fahazahoana zazay eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny aikakilan'ny coach sportif professionnel fa maro ireo toerana fanaovana fanatanjahantena tsy manaraka ny fenitra ny toerana ary tsy manana ny faiza manao manokana ihany koa ny mpiandraikitra azy ka mahatonga ny olana samihafa amin'izao fotoana izao. Honina saina. Ny azakazaka ny fitombony isan'ireo toerana fanaovana fanatanjahantena, salle de musculation, zumba, fitness sy ny manodidina azy raha hoan'ny eto Antananarivo tato anatin'izay 10 taona farany izay. Raha ny angom-baovao notanterahana latsaky ny folo ny isan'ireo toerana matianina sy fanta-daza tany amin'ny taona 20 tany. Lasa tao lamody ny amafy ihany koa ny serasera manodidina azy ireny ka ny tombo ny tanora tonga nanantona. Ankehitriny manodidina ny 30 hatramin'ny 50 ireo ahitana fitaovana matianina sy coach sportif professionnel raha avy roa hatramin'ny 3 enizay ireo eny anelakelan-trano.
vehivavy ny fitopolo isan-jaton'ireo mpamonjy ireny toerana fanaovana fanatanjahantena ireny eo ny fahasalamana fa antony ho an'ny ankamaroany ny fikarakarana ny vatana. Ny tombo ireo mpanjifa ka lasa business ho an'ny sasany ny fananganana toerana fanaovana fanatanjahantena. Dia fa lasa business ohatrany hoe izay manambola rehetrarehetra sy izay nanabokona rehetra tamin'ny andro Batanorany ka nanambola stable mitombona amin'izay dia nanokatra salle dia eo amin'ilay hoe professionnalisation an'ilay coach indray iny tena tokony olona nianatra no manao anazy fa tsy hoe praticien taloha. Tokony fantany raha misy olona 10 ao dia fantany tsirairay satria ireo olona 10 ireo tsy mitovy ny besoin sy ny besoin physiologique sy ny besoin cardio fotsiny zao teneniko dia tokony 3 heures de cardio na 90 minutes par semaine ihany no azo ataon'ny olona anankiray io ny fetrany zany tsy hoe minimum fa io no idéal fa rehefa aveo izy rehefa hoe professionnel indray zavatra hafa indray iny. Ilaina ny fanatanjahantena ary amporosihana na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy hoy ny mpitsabo fa misy ny fetra tsy tokony hodikaina mba tsy hampisy voka-dratsy amin'ny fahasalamana. Tsy fahaizana mandanjalanja izay mety hitarika hatramin'ny tsy fahazahoana zaza na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy hoy ny mpitsabo eo anivon'ny centre de fertilité de Madagascar. Ilay izy asa miteraka n'izay le atao hoe stress de survie zay mijanona ny asan'ny tovam-pananana aloha rehefa tafahoatra loatra ilay fanatanjahantena ataon'ny lehilahy dia lasa misy bloc ilay hypothalamus izay mpamokatra ny hormone atao hoe GnRH mahatonga ny hypophyse amokatra ny FSH lasa tsy mandeha tsony amin'izay fotoan'izay fa bloqué mety tsy hiteraka koa na lehilahy koa aza amin'izay fotoan'izay. Ny vehivavy ohatra ny vehivavy matavy manano sarotra kely zay vao mahazo zaza satria ny tavy iny vao maika manaka anazy tsy hananjanaka iny no atao alana le tavy satria le tavy kely ny vehivavy mihitsy dia mamokatra hormone dia io hormone io manakatra ny fiasan'le hormone chef d'orchestre mampatonga ny le ovulation. Lasa tsy misy ovulation le vehivavy amin'izay fotoan'izay fa zao koa raha ohatra ka mahikely loatra le vehivavy dia vao maikandray lasa tsy mety indray le izy. Ny tombony tahan'ny olona manatona ity fitoeram-pitsaboana ity manana olana amin'ny fahazahoana zaza vokatra io fanatanjahantena tsy voalanjalanja io. Manodidina ny ao amin'ny 10 isan-daton'ny olona mitady zaza dia efa manana an'izay olana momban'ny fampiasantena na amin'ny hoe tafahoatra le izy ohatra ny lehilahy tena variana hoe ina ny antony satria raha ohatra izy tamin'ny fony izy mbola tsy nanao fanatanjahantena to efa nahazo zaza anankiray ara-dalàna teo amin'ny tokantrano fa nahoana izy noho ny avion indray efa lasa ohatrany hoe nena tanjaka zany lasa nahavita ny zavatra tokony ataony tany amin'ny fanabeazana ny nofony sy ny salamizay dia tonga dia rehefa avion indray izy vao makety ny zavatra tena tsara zao dia hoe mandeha tongotra 10 kilometatra mahasoa ny rehetrarehetra izay zavatra zay midina ny tensionnao mihena ny menaka ao anatinao mitempo tsara ny vonao velombelona daholo ny tova rehetrarehetra. Tokony isy ny fitsiriana ataon'ireo tompona andraikitra voakasika ho fanaraha-maso ny fenitra eny amin'ireny toerana fanaovana fanatanjahantena sy fikarakarana vatana ireny ohatra ny coach sportif professionnel. Jerena amin'izany ny taratasy fahazahon-dalana, ny toerana iasana, ireo fitaovana ampiasaina fa indrindra ny fanamarinana ny fahaiza-manao ny coach amin'andraikitra izany ho tombontsoa ireo mpitia fanatanjahantena. Iazo antolo ara-vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mitaraina manoloana ny fiakaran'ny rano sy ny fianaky ny aretina vokatry ny rotsakorana amin'ny fisian'ny andro ratsy. Any amin'ny faritra atsimo andrefa ny loponina amin'ireo toerana maro ao Toliara amin'izao fotoan'izao. Bonhomme Élisée Kolotoliara.
tokantrano maro no tobo-drano sy miaina ao anaty rano maloto nanomboka tamin'ny fandalovany Rivedoza Dikeledi ka mandraka androany. Manampitrotraka izany ny fisian'ny oranikija tato anatiny andro vitsivitsy noho ny andro ratsy ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Vokatra izay miaina ao anaty fikorontanan-tsaina sy tsy fantombana ny fivelomana andavanandro ny mponina. Izao ny mahazo anay rano miditsy agnaty trano ihenan'io vao maika ko ambony androany hamaray vao maika handilatsy an'izao fijalia mahazo anay gn'ajahy nan'izao ambony fandria vao iaby mianatra ambony fandria fa navomiditsy amin'ny rano toy tonga de gebo jusqu'à toy tragnovato aza azo lazaina hoe tragnovato za henan'io militsy rano le ity ataony vao maika misy namanay somba mbalikimbao amin'ny tragnovondo reo la henteanay le tseriky zahay hoe hanao amody farany le ty rano mba iato rehefa tsy hita ty lazana azy fa mihafo aho ato ty trandroko ity ataiky loaky aby ty kaky tsy misy anany kirety nda ty raha hohany tsy misy mandilo misy ty manome arivo raiky ahazoako vary kapoky madoko raiky iny zao vo mihina dia komaly fa komaly ndrahany tsy anaiko any zao velomampona tsy mandeha na zahay tsy mamamitsy ty ataony hananiky zao lahy tsy manao kibaroa valinay hiasa tsy lefy hananiky zao fa tsatsy ny ora toy lahy mba mangataky lahy zahay nareo manam-pahefana ambony lahy mba jereo ankaiky lahy mahabaty fa tena dobonjano. Ankoatr'izay manomboka hita soritra ihany koa ireo aretina vokatry ny loto sy ny rano mihandrona raha ny fanazavana. Vao maika mandeky parasikanka regny vao maika mitombo hinan'izay lafa mijano ray henan'io parasikanka henan'izao la feno toy mandilindily am'izay tombotombo miakatsy magnanabo am'izay arety baibay regny fa tsy misy hoe hamaray fapamaray zao lefa afaky rano tsy misy an'izay fa lefa mambola ny telovola efa vola vo afaky henan'io miteraka arety rano toy lafa hoe maharitry efa tandro fa mivaly mahitso zao ny tsarany boaboaky ny maray fa tomboky fa mangidy firy amy rano zay zany ty fahaboataboata izao ty fijalia ay ananjy zao amy rano ty mininginingy anabo ty avao kanikany fa andeha laka fa rano eto zany tsy misy ty lala hombay fa lafa eto zany de eto avao fa refa ivalo mahitsy tombona jao vakivaky sy ba iaby zay taraina areo mba handeha areo le tana ity fa mijaly. Ny fanesorana ireo rano sy ny fanamboarana lalan-drano ary ny fanotofana tany ireo toerana iva ihany no vahaolana ho ireo mponina ka anovan'izy ireo antsoavy amin'ny tompon'andraikitra mahefa. Rano toy zany aeo moa ty lala hanombana hanariana azy fa raha mba misy zany hanombana ty rambobe fa zay tena ilana aminy. Mba hazo atao lahy fanjakana mba hitanareo masankaiky zahay fa le tena mijaly rano toy zay le tena mijaly lahy faratampony zay lahy angatahanay io le fanjakana mba anovinareo fa ndrindra zahay misy an'ty pave ty anisy an'ny pave io lahy vao miaka manjeky henaniky zao ty rano motaky faky fa tsy fivolany sasy tsisy akaran-rano fa rano vao miaka mijano eo sur place eo tsy mba manaka nisy pave igny zao mba afaky mandeha rano henaniky zao le tena leha rano atoa le ato zay tsy mandeha rano ambalikao koa le fa ao zay tsy mandeha fa le tena bloke eo mijaly lahy zahay. 70 maty 7 naratra izay ny vokatry ny fifandonana teo amin'ny tafika Congolais sy ireo pikaramanady avy amin'ny vondrona M23 tao amin'ny tanànany Goma ao atsinanany RDC omaly. Io vondrona M23 io izay manohitra ny fitondrana ao RDC ka mikasatrany ny ifeny tanànany Goma nandritra ny taona maro. Ankoatra ny antso nataony manam-pahefana ao RDC indrindra ho an'ireo mponina omaily sy hotony manoloana ny raharaha tokony nanatanteraka fivoriana maika ny Conseil de paix et de sécurité ho an'ny vondrona afrikaine sy ny ONU androany mikasika ity krizy izay voatery namindrana olona manodidina ny 10 sy ray tapitrisa ity raha ny volana janoary manokana araka ny taditra avy amin'ny firenena mikambana hatrany. Dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny fampahalalam-baovao ankasitrahany ianao nanaraka izay hatramin'ny farany veloma tompoko.
Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, Université privée de Madagascar. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.